Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Zamana kuaniwan ni radio manerantan la fionefa anantena ni tundato kiazava. Tao amin'ity tokantrano anankiray no niseho ny tantara. Indray alina dia novovo mafy ny alikany Ngapérezy mianakavy. Tafatsangana ny rehetra tao an-trano. Fantatra izy ireo mantsy fa nisy miaramila pioko izay milasy tsy lavitra ny tanàna misy azy ireo. Ary ny atoandron'io dia efa nisy tamin'izy ireo nitady sakafo tao an-tanàna. Raiky tahotra ny ankizy ka nisarangotra tamin'ny ray aman-dreniny. Injao fa nisy nandaka mafy dia mafy ny varavarana ary narahany trerona mahatsiravina hoe voay dia novoanangana ny trano. Indro niditra ny efada izay mirongo fiadiana, hita ho tsy manana hantra ka nanao hoe aiza ny vola. Dia hoy Ngapérezy ray mpianakaviana hoe efa lasa ny namanareo daholo tompoko. Hay, ny mamono anareo izany no sisa atao, hoy ny lehibe an'ireto jiolahy. Raha vao narehan'izany anefa ilay faravavy kely Ngapérezy dia nanantona sady niteny hoe aleo fa alaiko tompoko ny boatin-drakotro, sady lasa izy niazakazaka nivoaka ny efitrano. Poto izay dia niverina izy ka nitondra ilay boatin-drakitra keliny efa nivoa. Ary teny an-tanany dia nisy vola madinika vitsivitsy niaraka tamin'ny vola vaventy anankiray. Dia natolotra ilay zazavavy kely an'ireto jiolahy izany, sady nangovitra ny tana keliny nanolotra izany. Nangina ny eran'ny trano, tsy nisy nalopeo. Dia nifampijery ihany koa reto miaramila pioko efada. Tamin'izay fotoana izay dia niondrika nefa ilay lehibe an'ireto jiolahy reto. Nijery endra zazavavy kely sady nisaotra azy no lasa nivoaka ilay efitrano. Ary tsy naka na dia vola ray monja aza tamin'ny tahirin'ilay zazavavy kely. Raha vao lasa ireto jiolahy efada dia nakato ny Pérezy ny varavarana ary dia nandohalika ny vavaka izy mianakavy kely mba hisaotra an'Andriamanitra noho ny fiarovany. Endry mpiaino namako, ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra dia mahay miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina mba hahafahany mamonjy ny olony. Ari azo antoka izany famonjeny izany. Dia manasanao ary mba hiompim-peo amin'ny mpanao salamo isan'andro, indrindra rehefa misy toe-javatra sarotra atrehinao ka hitadidy sy anao tsy enjery mihitsy aza, izay voalaza ao amin'ny salamo 3:7 ny 9:7 sy ny 10 manao hoe Jehovah, vonjeo amin'ny fahavaloko aho, ao aminao no fiereko. Ampianaranao ny sitraponao aho, fa ianao no Andriamanitro. Oka ny fanahinao tsara no hitarihanao aho amin'izay tany marina. Amen. Tarika Ambassadora. Sisa, huya
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ety page ity AWR feon'ny fanantenana. Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Arabaina amin'ny fofeny fitiavana ianao manaraka fandaharana ara-pahasalamana ato amin'ny AWR. Mankasitraka tompoko. Zava-dehibe eo amin'ny maha-olona tokoa ny fahasalamana ary tsy misy azo atao kinanga ny fikolokoloana ireo tova rehetra eo amin'ny vatana mba hatomombana izany fahasalamana izany. Anio ary dia anohy ny ferahana amin'ny dokotera Razafinjatovo Hagizava Kolgaty isika hiresaka trany mahakasika ny ativava teo amin'ny micro namana Rila. Andeha ho arahana ary ny resadresaka ny fanaovan'izy ireo. Miaraba ny mpiaino dia miarabanao ihany koa dokotera. Ny resaka mahakasika ny ativava sika izay tena manana anjara toerana lehibe tokoa eo amin'ny fiainana. Raha tsy teny afa-tsy hoe ahafahana mihinana sy miteny. Noresahanao teto dokotera fa mety hitahiry bakteria maro be tokoa ny ativava. Dia mba azonao averina kely ho ren'ny mpiaino ve ny fikarakarana ny ativava. Borosy nify rehefa avy misakafo sy alohan'ny atory. Dentifrice ampiasaina dia ny dentifrice misy fluor izay miady amin'ny carie dentaire. Borosina koa ny lela manala fofombava izy io, fa tsy mila asiana dentifrice rehefa miborosy lela ary indray mandeha isanandro ihany no miborosy lela. Mandeha amin'ny dentiste mijery ny fahasalaman'ny nify farafahakeliny indray mandeha isan-taona.
fanadiovana nify amin'ilay antsoina hoe fil dentaire na mampiasa an'ireny kofehy mba matanjaka ireny. Elakela nify ny tena diovina satria misy tsy afaka miborosy nify ny sakafo miraikitra amin'ny elakela nify. Rehefa avy mihinana zavatra mamy avy hatrany dia mila manotsam-bava. Tsy azo atao ny manao persinina anaty vava, ohatra ny manao kavina amin'ny lela ohatra. Ahena ny fihinanana siramamy izay sarotra afaka ao anaty vava, mahatonga ny areti-nify. Ny fihinanana sakafo manta, indrindra fa karepoana, izany hoe sakafo manta le mafimafy ireny izany, dia manatanjaka ny nify. Fadio ny fifohana sigara. Zava-dehibe ny fiborosiana ny nify, kanefa tsy hay ny miborosy azy. Manana torohevitra omena ve dokotera ny amin'ny fomba izay hiborosiana ny nify? Misy teknika amin'ny fanadiovana ny aty-vava. Voalohany aloha ny tanjon'ny fiborosiana nify dia mba hanesorana ireo potikanina anelanelan'ny nify. Manadio sy manamafy ny vodi-nify ihany koa. Misy torohevitra foity azontsika piarina ny fomba fiborosiana nify. Borosiana tsara ny nify, soloina isaky ny efa-bolana ny borosy nify. Izany hoe rehefa manomboka mivelatra be na mikilepalepaka ilay volony borosy nify dia efa tsy ampiasaina intsony. Indroa na mihoatra isan'andro isaky ny avy misakafo sy alohan'ny atory farafakely no miborosy nify. Raha sendra tafihinana zavatra mamy izany dia kobanina malaky ny vava. Na dia tsy afaka miborosy nify satria eny an-dalana ohatra. Tsy miborosy nify mafy fa atao moramora fa manimba ny vodi-nify izany. Ya, satria resaka fikarakarana ny aty-vava moa izy ity dokotera. Inona no tokony atao amin'ireny zavatra maintimainty amin'ny nify ireny? Inona indray ary ny fomba fisorohana ny antsoina hoe carie dentaire na ireny nify misy loka maintimainty ireny. Ny vava mando sy mafana dia idealy ho an'ny mikroba rehefa tsy voadio ka misy ampy-tsakafo. Ny olona mihinana antibiotika betsaka koa na ny mpifoka sigara dia manome aina ny antsoina hoe carie dentaire. Noho izany dia mila miborosy nify isaky ny avy misakafo, mampiasa dentifrice misy fluor araka ny efa voalazantsika teo aloha. Mampiasa kofehy koa fanadiovana ny elakelan'ny nify. Marihana fa raha mampiasa kofehy na antsoina hoe fil dentaire dia indray mandeha isan'andro ihany fa tsy isaky ny avy miborosy nify. Ahena ny fihinanana siramamy, tsy misakafo any elakelam-potoana, ampitomboana ny fihinanana sakafo manta, mila makany amin'ny dentiste farafakeliny indray mandeha isan-taona. Manam-pahaizana izay nanao fikarohana dia milaza fa mihinana paoma iray isan'andro dia manatsara ny nify. Satria ny paoma ankoatra ny vitamina hoentiny dia mafy dia mampatanjaka ny nify. Ka raha zatra mihinana paoma iray isan'andro izany ianao dia mihena eo amin'ny 5,7 isan-jato ny mikroba ao anatin'ny vava ilay voalazantsika tery aloha. Fa raha miborosy nify kosa ianao dia mihena 4,7 isan-jato ny mikroba ao anatin'ny vava. Izany hoe somary ny fanakaikikaiky izany ny vokatry ny fiborosiana nify sy ny fihinanana paoma. Ny tsiraka ao anatin'ny paoma na ny fibra ao anatin'ny paoma dia miady manokana amin'ny areti-nify. Misaotra indrindra dokotera. Zay ary no afatra atombohy dia ny anio ny fandraisana ny tanana ny fahasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Razafindratovo Harzava no retoro hevitra mahasoa nomeny ho an'ny malagasy. Isaorana ihany koa ianao mpiaino tsy mahafoy ny AWR. Zohanitra nonanomana ny fandaharana ara-pahasalamanao anao, samy makosa ny teo amin'ny lafiny teknika, samy mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray, dia samy ho tahian'Andriamanitra tompoko. Groupe La Voix des Archanges. Sulla la
awr manolotra ho anao feon'ny fonantenana ry mpiano malala ny tenanay pastora Razafinjatovina Arson Gilbert dia miara-paly misaotra an'Andriamanitra amintsika rehetra ny amin'izao tombontsoa lehibe izao izay milomena antsika azotsika manohy indray ny dinidinika ara-tsoratra masina manamasina azy amin'ny fahamarina ho Jesosy ny tenao ny fahamarina anao amin'ny Jaona 7:7 fa niliny tongotra sy fanazavana ny lalana ny teninao hoy ny Salamo 5:10 ino moa ny erovany zatovina alaka reny tsy ovoloto amin'ny fitandray manaraka ny tenao atao poko ny raketako ny tenao mba tsy hantako aminao ny Salamo 7:10 miarabana iro rehetra aminaran'i Jesosy Kristy Tompo iary vavaka isika Tompo raha andinika ny teninao zahay dia teny masina loatra izany teny avy amin'Andriamanitra feno fahalalana izay nefa dia voafetra ihany mpanotamanitra tsy mendrika akoriko mamindrafo aminay mamelana eloko ay ny fananao masina itarydananay ahazaonay mahatakatra ny tena sitraponao aminaran'i Jesosy amen. Aiza moa ianao hoy Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva. Adama sy Eva moa rehefa nihinana ilay hazo fanatsara sy ny ratsy dia nitanjaka, ny fahotana dia mampitanjaka. Manahoana zao ianao, manahoana ny fitafianao? Fitafiana mampitanjaka ve? Ry mpiano malala, mampieritreritrana lalina mihitsy ny soratra masina fa ny fahotana dia mampitanjaka. Zola mitanjatanjaka zany dia tena fataon'ny fahotana levina mihitsy. Dia indro fa niafina izy mivady rehefa nihinana ny hazo fanatsara sy ny ratsy ary hitany fa mitanjaka. Kanefa tsy namela azo ireo irery Andriamanitra ary zay ny zava-dehibe. Zay ny zavatra izay tena mampihetsi-po lalina. Tsy mamela antsika ifadiranovana any amin'izay misy antsika any Andriamanitra. Aiza zao misy anao? Misy dia efa fadiranovana mihitsy any amin'ny bara fisotrotoka any. Any amin'ny toerana misy ny mpivaro tena fijangajangana any. Misy dia efa fadiranovana mihitsy any amin'ny birao rehetra any tena ratsy daholy ny andro tokony fitenena na ny 7:9 ny fitenena. Misy dia efa mijaly fadiranao mihitsy ny tokantrano izay misy azy any. Ady lava fisavoritana, fisarana sy ny sisa. Tsy mamela antsika ho irery ho fadiranovana any Andriamanitra fa izy miantso manao aiza moa ianao? Aiza moa ianao? Aiza moa zao ny toerana misy ianao? Ary eto dia manaroatra n'izao fotoana izao mba hoentina indrindra apetrairetina ny tokantrano tsiraray avy. Miantso ny tokantrano tsiraray avy Andriamanitra manao aiza moa ianao? Aiza moa ny tokantranonao? Aiza ny vadinao? Ry mpiaino malala, fitiavan'Andriamanitra antsika rehetra no nanomeza ny tari-dalana mazava ao amin'ny soratra masina fa izy ny nanorona ny fanambadiany. Ary ny lehilahy dia napatoriany i Adama. Ry lehilahy napatorian'Andriamanitra isika dia nomeny vady rehefa nalainy ny tolatehezana ka namboariny ho vehivavy sahaza antsika. Manizigizina ny soratra masina fa taolana avy amin'ny tolantsika io nofo avy amin'ny nofontsika io vadintsika io. Ary move isika dia ampijaly ampahory ny tena antsika. Ry rahalahy malala, zao ny vanim-potoana izay tokony atoritsika. Raiso tsara ny hevitra lalina avy amin'ny tenan'Andriamanitra, anankipitsika ny masitsika, ka aneketsika an'Andriamanitra mba hamolavola ireny vady omen'Andriamanitra antsika ireny. Tena mivavaka amin'Andriamanitra ve isika ho andreny vadintsika ireny? Tena mamela an'Andriamanitra ny anao ny zavatra rehetra ve isika hamolavola ireny vadintsika ireny? Sa isika no miezaka arak'ilay fiteny mampalahelo manao hoe hamolaka. Mampalahelo ane zany fiteny zany. Omby hitondra sarety ny filahana, kanefa dia misy lehilahy mamolaka ny vadiny. Mivavaka ve ianao mba Andriamanitra no ekenao hamolavola ny vadinao, mba tsy tenanako hoe hamolaka ny vadinao? Mivavaka ve ianao mba amela an'Andriamanitra ikarakara ny io nofo avy amin'ny nofonao io taolana avy amin'ny taolanao io? Saola ny tsy fisian'izay vavaka izay, na mba manao ihany fa zara raha manao ny tsy fahampian'izay vavaka izay, ny mampisy olana ao amin'izany tokantrano io zany, ny mampisy olana aminao sy ny vadinao. Le olana dia tsy misy vy mikitra ny rery zany naoviana, tsisy vy mikitra ny rery, fa mety le tenina voakanao, mety le fietsika nataonao, mety zavatra teo aminao. Satria nahoana?
satria tsy ampy ilay vavaka tsy misy ilay vavaka rahalahy malala raha miteny soratra masina amin'ny Efesiana 5:5 manao hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. De misy zany fotoana zay tsy tiavantsika ny vadintsika. Tsy fantatro hoe nahita vehivavy hafa ny ivelany ihany ve? Tsy fantatro hoe taitrany randram-bao any ivelany ihany ve? Tout nouveau tout beau ozy ny vaza. Rahalahy malala tiava ny vadinareo. Jesosy le niteny hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Tokony ho avozina foana zany io fankatiavana io. Fa tsy hoe didy vaovao akory de rava zany didy folo. Fa tia indray zany didy vaovao. Tsy zany ny fanazavana an'io. Fa hoe tokony ho vaovao isan'andro isan'minitra isa-tsegondra ny fankatiavana. Vaovao foana isaka mahita ny vadinao anao de vaovao ny fahitanao azy. Fa tsy le vehivavy hafa ry akory hoe vaovao indray ry vehivavy hafa ry de lasa any keo anao morona makany. Fa le vadinao zany ny fitiavanao azy de vaovao foana. Le zanakao zany vaovao foana ny fitiavanao azy. Eto moa zany de hoe amour conjugal, amour filial, amour isan-karazany zany. Ka tokony ho vaovao foana zany ny ahitanao ny vadinao. Le vadika io moa zany etsy an-daniny de tokony anao zay vaovao foana ary itiavana azy vaovao foana. Zay ene no tena mahasarobidy an'ity soratra masina ity. Ka raha miantso Andriamanitra hoe aiza moa ianao? Aiza moa zany zao le fitiavanao? Aiza le fitiavanao? Lany ve sa efa ritra ny fitio ilay artista? Ary be dia be tokoa ny efa lany sy efa ritra. Amin'izao natoko 2 tsy ampy ny divay. Dia Jesosy no nanova ny rano ho tonga divay. Jesosy mbola vonona anova zay fitiavana efa matsatso no fitiavana vaovao indray. Rano matsatso be zao ara lasa rano moloboka mahagaga amin'izao natoko 2 amin'le fanasana fampakarambady taokana. Ko ianao zay efa tena ohatrany efa matsatso de matsatso ny fitiavanao ny vadinao. Makanesy eo amin'i Jesosy mivavaha fa ho vaovao izany fitiavanao izany. Raha lehilahy tiava ny vadinareo. Tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana. Manaona moa fitiavan'ny Kristy ny fiangonana? Le fiangonana tamin'ny Aroa Testamenta taloha, fiangonana tamin'ny Aroa Testamenta vaovao, le fiangonana amin'izao fotoana izao, mampalahelo ane zany ataon'ny fiangonana zany. Fa tiany Jesosy zany fiangonana zany. Ary zay ny tokony itiavan'ny lehilahy ny vadiny. Aiza moa ianao? Aiza moa ny tokantranonao? Aiza moa ny fitiavanao ny vadinao? Ry rahalahy malala, tiava ny vadinao. Io fitiavana io dia tsy avy amintsika io. Io fitiavana io dia avy amin'Andriamanitra io. Andriamanitra ny fitiavana. Ka raha tsy mivavaka, manaiky atory ianao ikipany masonao. Dia tsy hofenao zany fitiavana izany. Izany fitiavana izany dia hitalaona amin'ny fanahy masina. Fa nivokatry ny fanahy dia fitiavana Galatiana 5:2. Hitalaona amin'Andriamanitra. F'Andriamanitra dia fitiavana. Jona 1:4. Ka ny 9:9, ka ny 9:12. Andriamanitra zany fitiavana izany. Rahalahy malala, tiava ny vadinao. Manantena aho fa ny fandrenesanao an'izany tenin'Andriamanitra izany dia tonga anao andray fanapaha-kevitra vaovao indray ho tia ny vadinao. Ivavaka isika. Tompon'Andriamanitra eo misotro anao zahay fa tsy mamela anay iletika any amin'ny ona pahotany ianao, iraparapany amin'ny aizina. Jerery reto tokantranonay. Misotro anao zay mbola miantso anao hoe aiza moa ianao? Vonona monjy ianao aho. Vonona monjy ny tokantranao aho. Andriamanitra o, ampio izay anaiky. Izany fidiranao an-tsehatra amin'ny fomba manokana izany. Vonjeo ny tokantranonay. Vonjeo ny fiainam-panambadianay. Vonjeo ny tokantrano malagasy. Vonjeo ny fiainam-panambadiany malagasy. Mba tsy hisy fitsangatsangana intsony. Mba tsy hisy ady lava intsony. Mba tsy hisy famitapitana intsony. Mba tsy hisy fikolokononana fikomikomiana intsony. Jesosy malala o, efa nandatsaka ny ranao anao hamonjena ny tokantrano. Vonjeo ny tokantrano. Da io raha lehilahy mba ho tia ny vadiny. Da io ny vehivavy mba anaiky ny vadiny. Enganie izany fitiavanao ny fiangonana izany mba ho fitiavany lehilahy ny vadiny. Enganie zany faneken'ny fiangonana ny Kristy izany mba ho faneken'ny vehivavy ny lahy. Ary zany fankatiavana fitia mifamaly izany no ampifamatotra ho mafiorina ny tokantrano amin'anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampanafinagasy isan'andro amin'ny alalan'ny
j'aurais beau me donner, tout donner, l'amour, espérance, l'amour, endurance, l'amour aime la vérité, l'amour ne passera pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mahazofa endrena, mahazofa alalàna. Fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zaro tsy maharitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. Tsara ireo namana anaritiana ny vatoravahatsaontra soa kosa ny fari ivelarany tatamo fa izao fandaran'izao kosa dia sady tsara ny soa satria ravahan'ny mpiaino amin'ny alalan'ny fanjohiana ireo mpiaino azy a koa dia ankafaliana no isaorana sy arabananao dia mirarisoanao mandrakarivo miarabana mananaritiana dia efa alsiravo tokoa ny tena satria tafahoana aminao mpiaino indray ankehitriny satria isika izao tokoa no atao hoe trondro mahay mitsipelika sy tandroa tsara ladina ka tsy avelan'ny vody arefo tsy fanena mpiaino sy mpikirakira ny fandaharana ka tsy avelan'ny onjapeo tsy iona koa faly miarabanao fa tafahoana eto indray isika noho ny fitahiany ilay bahary dia mirary ny faliananao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa namana lantoany misajoely eny azy namana lantoany misajoely miady voro ny tsy ilozany ambiaty fa izao fandaran'izao kosa tsy ilaozan'ny vavaka ka ianao no anatanteraka an'izay vavaka izay izay iombonantsika amin'ny mpiaino rehetra maneran-tany ihany koa. ilay malala tsara sy masina indrindra ny an-danitro misaotranao izahay ny amin'ny ireo tombo-pofinaina sy ireo tombo-pahasoavana mbola nomenao anay ka indro mbola tafahoana eto amin'ny alalan'ny sonjapeo izao izahay sy ty mpiaino ity ny voninahitra sy ny aza dia atolotra nao reriany mamela ny eloka sy ny fahadisoana azy vitanay tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao dia irinay mba ilay raso sarobidinao Jesosy no ampiavana anay aminao ray malalo mitahiny mpianakavy izay mandre zao onjapeo izao omeo azy ireny fanahy ny fankatiavana sy ny fifandeferana ka aoka mba hifankaty sy fandefitra ary ifanaja ireo mpianakavy ireo dia aoka mba eo ambany fiarovanao mandrakarivan'ny tokantranony dia tantano izy mba ho isan'ny fianakaviana andovan'ny fiainana mandrakizay tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay tianay amen. dia tsy lana mamina toy ny farilavavany ny fisaorana tolotra anao na manalanto ary misajoely a tamin'ny vavaka izay ny tonononao teo fa ny kisolasola hono matevina panga ny tanety tsy orona voko fa inoko fa ianao koa matevina zavatra tolotra ka inandray ary zany no ho atolotsika ho an'ny mpiaino ny masaka azo atolotra amin'ny mpiaino zany na mananaritiana dia ny didy fahenina amin'ilay didy 12 mpanabe sy ny ray aman-dreny izay manao hoe aza be resaka amin'ny zaza aza be resaka amin'ny zaza aza be resaka amin'ny zaza zany hoe
tsy azo atao zany miberesaka amin'ny zaza namana lantaolo mitsajoely de inona zany ny fomba atao mba hifandraisana amindray izany? Ilay hoe aza beresaka amin'ny zaza dia midika hoe ataovy matotra sy foy ny resaka atao amin'ny zaza. Atao matotra sy foy ny resaka atao amin'ny zaza. Inona ny mety ho anton'izay? Ny antony namana anaritiana dia tsy manana fotoana ianonanao ny zaza, tsy manana fotoana ianonanao ray aman-dreny zany ny zaza, fa maika lalao izy, maika amin'izay zavatra malina azy any ambadimbadika any izy, maika mety hoe mety misy namany any miandry azy de maika amin'izay izy, sady io zaza io koa tsy mbola vonina ny ray izay resaka lavabe ataon'ny ray aman-dreniny aminy, ny sainy mihitsy no tsy mbola vonina andrain'izany resaka lavabe zany. Noho izany de atao tsotra, atao foy, atao mazava ary entitra ny resaka atao amin'ny zaza. Kanefa ny tsika teto amin'ny fandaharana tany aloha namana lantaolo misajoely de ny resaka hoe tsara raha misy fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. De ahoana zany ny fanatanterahana zany atao hoe fifampiresahana zany? Atao tsotra sy foy ary mazava ve zany hoe atao anatin'ny fotoana foy ve zany sa ahoana? Marina tokoa fa nilazan'izany isika tany amin'ny fandarana tany aloha na mananaritiana hoe mila fifampiresahana mandrakariva ny ray aman-dreny sy ny zanany, fa ny tianambara de hoe ny zaza. Raha ohatra zany tsika miresaka hoe zaza dia any amin'ilay sokajy taona zany ny tianambara amin'ity hoe aza beresaka amin'ny zaza ity dia ilay sokajy taona aotra ka hatramin'ny 7 taona, satria eo amin'ny sokajy taona io de mbola mirona sy mifototra betsaka amin'ny kilalao ny sain'ny zaza ka tsy afaka mandray resaka be, tsy afaka mandray teny lavabe satria ny fahaliana n'ilay zaza dia voafetra dia voafetra. Inona ny mety mahatonga an'izany namana lantaolo misajoely? Araka lefa lazaiko teo hoe voafetra ny fifatohan'ny zaza na ny concentration. Raha eo amin'ny aotra ka hatramin'ny 7 taona io zany dia manodidididina ny 4 ka hatramin'ny 10 minitra farafahelany ny fifatohan'ny sain'ny zaza afaka miaino anao raha resaka zany no ataonao. De raha kilalao indray dia manodidididina ny 4 ka hatramin'ny 10 minitra ny fifatohan'ny zaza ao anatina kilalao anankiray ao anatin'ny sokajy taona io. Noho izany raha iresaka lavabe amin'ilay zaza ianao zany ianao ray aman-dreny dia mety ho zavatra kely fotsiny ny voaran'ny sainy, fa ny ampahany betsaka de mety very momboka fotsiny tsy voarayany na de kely azy, indrindra raha tezitra ianao na mivazavaza ianao miresaka ny zaza ao anatin'izany fotoana lavabe izany dia tsy de misy firy ho voarayan'ilay zaza. De ny tiana resahana ihany koa eto de hoe matetika ny ray aman-dreny rehefa le resaka amin'ilay zaza ka hanao an'izay sermony zay de teny lavabe de lavabe de lavabe ny resahana, dia zay zany tsy izy voarayan'ny zaza. De zay ihany koa ny mahatonga ny any am-pianarana manovaova ny taranja ianaran'ny zaza raha amin'ny sokajy taona io, sady ampifangaroana zany ny fianarana sy ny kilalao satria mbola any amin'ny kilalao tanteraka ny fifatohan'ny sain'ny zaza, sady tsy maharitra miaino no resaka lavabe zany ny zaza no tsy tiany zany miaino teny lavabe zany. Noho izany de resaka foy matotra nefa mafonja no tsara atao amin'ny zaza raha ohatra ka tena te hahita vokatra tsara aminy ianao ray aman-dreny. Inona zany ny tsara ataon'ny ray aman-dreny raha metraka an'le famolavolana ny zaza anana fiheverantena mahomby, tsara, mahery na le atao hoe estime de soi positif? Raha misy zany ny fanampiazana tsara atao ka mahatonga ny zaza anana an'io fiheverantena ho mahomby, tsara ary mahery io namana anaritiana dia ny fahaizana miditra ao anatin'ny tontolony aloha ny voalohany, sady manaraka tsara ny hafainganana. Io ilay nilazaintsika tany amin'ny fandarana tany aloha hoe aller à son rythme amin'ny teny frantsay,
de tsy ino zany fa ny fahafantarana fa zazy eo anoloanao io ka ny resaka zay azony sy takana sady tsy lavabe no atao aminy. Manampy izany a ilay teny fitaomana hoe ndao sika mianaka hiaraka no tsara betsaka atao amin'ny zaza. Ao ihany koa ny teny famporisihana sy ny tantsoroka no tsara atao betsaka amin'ilay zaza zany. Ao koa ny teny fankasitrahana azy ny am'izay vitany na de kely aza. De ao ihany koa ny fanomezana azy modely tsara ny am'izay fietsika sy ny toetra tsara asehonao azy. Ireo rehetra ireo zany dia tsy atao amin'ny teny na resaka lavabe fa atao tsotra, fohy ary mazava. Ny fitaomana zany hoe andao sika mianaka hiaraka etsena, andao sika mianaka hiaraka amafatrano, andao sika mianaka hiaraka anadio lakozia, andao sika mianaka anadio trano na anamboatra fandriana. Reny teny fitaomana ohatrohatr'izay zany fohy le izy ka nefany misy heviny tsara voarayany. Fa raha zavatra lavabe zany ny resahanao aminy, mitantara zavatra lavabe aminy ianao de vitsy de vitsy ny voarayana. Zany hoe ilay famolavolana zay ataonao azy zany raha vao ataonao amin'ny teny lavabe de lavabe de vitsy no voarayana. Fa zay fitaomana zay zao hoe andao tsika mianaka hiaraka mafatokotany de sady fohy zay no mazava ny tsotra de manao avetrany izy. Fa raha io ny taritina hoe tsy madio ny tokotany fa maloto be, maninona zao raha diovy ny tokotany io fa tsy avela aloto ohatr'izao. Raha izay lava resaka zay no teneninao aminy de iny sady manohatra anao izy mandatsy anao an'io zavatra io. Fa raha zay hoe andao sika mianaka sady ao ianao manao an'izy, izy manao an'izy, ianao manao modely miaraka aminy, tsapan'izany fa tafiditra ao anaty tontolony ianao mahafantatra azy namany akaiky de manao an'ilay zavatra izy. Makasitraka anao namana lantorimisa Joeliny amin'izay voalaza rehetrarehetra izay fa misy fomba iray vaovao indray zany entina manabe ny zaza. Eny are satria mbola iresaka sy hitafa nefa ny fotoana tsika manapetra ihany ka ndeha ho apetraka mandra-piaona ho manaraka de irariana tokoa ny mbola iaona raha sitrapony ilay nahazy. Veloma tompoko. AWR téléphone 034 06 797 62. Tarika Alisson. Razaza tsy tira sy reny iteraka ihany izy reny sarovy fa tsy mbalevaly fiainantsika eto an-tany miatanorana rilay tsy mandraky izay fa ho avy lay andro iray nareo indray oreny sy razaza tsy tira sy reny aneny na ihany izy reny sarovy fa tsy mbalevaly ny fiainantsika eto an-tany miatanorana rilay tsy mandraky izay fa ho avy lay andro iray nareo indray oreny sy handeha re anaja azy reny fa izany no valy babeny tsy orava zay fanantena andeha ajaina re lelaka ny tana. Zay lay onjany fanantenana ilay andriamanitra ny tsy namidatsika hoe
azaoreo niterakanao faramanatsyny izy alao tsy hoe tonga lafatrako hitata sineny faoro na iany izy reny mba misy ny falemeny andeatre anajazy reny fa izany no vale babenyo sy orava se fanatena ana andeha jainare ralakanetana nididiniray fahatiny atsaoreo raya mandreny sy ramba miteny fatolotry zay mahatany ireo fikasana fatolotry zay mahatana reo teny many fikasana fany teninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana mpifaliana trano no iarabako anao ry namana mpiaramianatra ny soratra masina mihoana indray sika noho ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fiarovany amin'ity androany ity ny antso natao tamin'ny Abrahama izay no diniantsika androany kanefa milohan'izay tsara aloha raha mametraka izao fianarana soratra masina izao ho eo ampilatanan'Andriamanitra ivavaka isika rainay izay any an-danitra misaotra indrindra ny fitantananao ny fiarovanao izay nataonao taminay mamela nefa ny eloka satria na tsara toninina ary ianao izay dia zava-poana sy misamidrivotra izay rehetra ataonay sy eritreretinay mamindrafo ary mamela ny eloka satria mpanota amin'ity an'ito izy raha hianatra ny teninao andinika ny antso natao tamin'ny Abrahama dia oka mba ho fitariany fanano masina no ampiteny na ampanginanay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana sy anirina izany vavaka izany amen. Ny antso natao tamin'ny Abrahama marina aloha fa tsy voarakitra ao anaty baiboly ny resaka rehetra ny fanaovan'Andriamanitra sy Adama sy Eva tany amboalohany afa-tsy ireo hitantsika voarakitra ireo dia ny zavatra misy kosa dia izao hoe azo antoka fa ny fampiresan'Andriamanitra tamin'izy ireo tany amboalohany ny fikasany zao mantsy ny voalaza amin'ny baiboly nantsona izy ireo hikarakara ny tany ary ao anatin'izany ny voary miaina rehetra nantsona hiteraka ihany koa izy ireo dia amen'ny tany Genesis 1:20 ka hatramin'ny 7:20 misy an'izay ary ao anatin'izany baiko izany amin'ny alalan'ny teny hoe tsara miverimberina tsy tapaka mandritra ny herinandro ny famoronana dia hita tao fa tamin'ny tontolo voadidina zavatra mahatalanjona no nametrahan'Andriamanitra azy ireo tontolo anankiray tsara dia tsara tsy hitantsika hoe hoeritreretina amin'izao fotoana izao ntsony satria ny saintsika ny eritreritsika efa simban'ny fahotana koa satria fomban'Andriamanitra no mifidy olona hampafantarany ny famarinana dia mba ilazan'izany amin'ny olona manodidina azy ihany koa amin'ny taranany rehetra hatrany amin'ny farantany mihitsy
dia nifidy any Abrahama Andriamanitra. Ary ny fifidianana io dia ny niantsonany Abrahama sy ny vadiny zany a mba hizarany ray ilay fifaliana izay very tany Edena. Ary tsy inona io fa hanome fanantenana n'olombelona fa isy anankiray ho avy hisolo ny fahotan'izy ireo ho faty eo ambony hazojaliana, dia tsy iza io fa Jesosy. Ary amin'ny alalany zany taranaka zany no hitahina ny firenena rehetra. Ary rehefa voatany firenena rehetra izay mandray an' Jesosy a, dia hiverina indray ao amin'ilay Edena vaovao izay tsy maintsy haorin'Andriamanitra eto amin'ity tany misy antsika ity. Koa rehefa nandeha Abrahama dia tonga tamin'ilay tany tokoa, fa saingy nisy mponina tompo tany tao, tsy iza io fa ny Kananita. Genesis 12:9. Mpanompo sampy reo, tena nalaza mihitsy izy amin'ny alozany sy ny herisetrany. Tsy magaga raha ohatra hoe nisy tamin'ny Abrahama Andriamanitra raha vantany vao tonga tao izy ka nanao hoe ny taranakao no meko ty tany ity. Genesis 12:7. Azo antoka zany fa manoloana ny toetran'ireo Kananita reo dia nilainy Abrahama mihitsy a ny fanambaran'Andriamanitra nampahery azy toy izany. Na dia zany aza nefa dia mbola tsy tsara ihany ny zavatra niainan'i Abrahama tao aoriana. Inona moa ny zavatra nisy? Fakiviana no nitsehana azy. Nilaozany ny tany mamokatra tsara, nahitana fiadanana sy fanambinana mba handeha any amin'ny toerana izay tsy fantany. Ny zava-doza dia nitsenainy mosary indray izy. Mafy tokoa zany mosary zany araka ny voatantara amin'ny Baiboly. Fa voatery ny ala teo amin'ny toerana nasain'Andriamanitra hipetrahana izy ka nandeha tany amin'ny toeran-kafa indray. Dia izao ny voalazan'ny patriarika sy mpaminany. Takila 10 sy 112. Famohana tamin'ny 412 izy io. Asa soratra Hélène Goldwet, ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina. Toy izao ny voalaza: nandritra ny toerany tany Egipta dia hita fa voan'ny fakapanahy sy traritra ny fahalemena mpahazon'olombelona Abrahama. Nampiseho ny tsy fampiny fatikiny izy tamin'ny nahatahorany ilazany Sarai hoe vadiny. Semban-drahona ny finoana sy ny herim-panahy hita teo amin'ny fiainany. Izany tsy fampiam-pinoana zany a dia saika nampidodozany Sara. Fa rehefa nareny amin'ny hatsarantareny ny mpanjakany Egipta dia nampaka azy ary nikasa akazo vadiny. Fa Andriamanitra namely ny ankonan'ny Farao ka niaro ny vadin'ilay patriarika. Tsy misy milaza tsekory fa mora ny asa misionera. Raha miantso anao Andriamanitra dia ho tsenain'olona amina zavatsoa ianao, hanina be ianao, fiadanam-be, tsia. Ary ny lainga sy ny fitaka nataony Abrahama dia maika koa nanimba zavatra. Raha mba nitsotra izy, mba tsy tahaka an'izay ny fandehan'ilay tantara. Soa ihany fa feno faharetan'Andriamanitra. Andriamanitra mamindra fo io Andriamanitra nivavahany Abrahama io ka tsy nolaviny ilay mpanompony noho ny fahadisoany. Indrisy anefa fa tsy io ihany ny fahadisoana vitany. Izaso ianao ihany koa nge ka zava-doza ny vitantsika teo anatrehan'Andriamanitra. Impiry sika no nandany teny fikasan'Andriamanitra. Impiry sika no nandahan'Andriamanitra. Impiry sika no tsy nino izay nolazain'Andriamanitra. Ary impiry sika no efa nivadika tamin'Andriamanitra. Nefa mbola velinaina toy izao. Mamindra fo io Andriamanitra io ary azararotana. Miantra io Andriamanitra io. Aoka idodidody azakazaka ho amin'ny aingana. Ifona sy ivalo. Dia ahitsio ny famindra. Ampahery tokoa ny mahafantatra fa na eo aza ny adosontsika. Raha mifikitra amin'ny tompo ampinoana isika. Ary ihany koa milefitra amin'Andriamanitra tahaka ny nileferan'ny Abrahama teo aminy. Dia tsy vitany hoe ho avelan'Andriamanitra ireo helokontsika ireo fotsiny.
fa mbola azo ny tompo ampiasaina ihany koa sika hamitahiraka. Inona moa no tsy efa nataontsika zava-doza kanefa Andriamanitra dia miantso azy ianao mba ho anisan'ny olona ho irany izao irainy ianao. Koa raha niantso any Abrahama Andriamanitra hamitahiraka hitondra ny fahazavana ho an'izao tontolo izao dia miantso anao ihany koa izy amin'ity anio ity. Hanaiko va ianao sa handa? Manasa anao mba amerina amaky ny tantaran'i Abrahama ka natsoaka lesona hoe inona avy ireo lesona azonao tsoana avy amin'ny tantaran'i Abrahama tao Egipta. Atreo indray ny fotoana iarako aminao amin'ity ity. Mametraka amin'ny mandra-piona mandra-pitafa manome fotoana aminao ho amin'ny manaraka indray ny namanao ry Sarandrenjatovo. Isaorana manokana ny teknisianina Rila izay nampita ny feo ho any amintsika tsirairay avy. Ankasitrahako ihany koa ianao namako izay niara-nianatra ny soratra masina tamiko androany. Dia mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao indray. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.